Mirabatoko plastiko vavy anatin'ny fandarana resabe anao amin'ity zomariva ity ary dia faly ny tenako miresaka aminareo ngaminareo nytetiny nakaiza monsieur Davidson elaela tsy resabe tia tonga ary dia androantsika manana vahiny mahafinaritra anakay satria sady tanora no manana hevitra eo amin'ny lafiny politika tsy zany fa Andriamatoa Artsilava Rakotosaonina zay mitarika ny manajary vahoaka resaka raharam-pirenena dia faly mandray anao zay monsieur Artsilava Rakotosaonina de misaotra anao nandray monsieur Davidson de miaraba ny mpijeron'ny fandaharana raha teo fanontaniana voalohany tonga de tonga aminao satria enao moa ohatrany hoe enao ve le manao fiavy tafara ve de be fiavy sa ahoana ny eritreritry satria ny zavatra eninay sy ny ana de hoe Andriamatoa Artsilava Rakotosaonina indray zao miakatra sehatra ohatrany tao aorianan'ny référendum na tao amin'ny référendum ny tena nahinonanao farany hoe nanao letsia tamin'ny fotoanandro zany enao nampanao tsia tao enao he raha tsy diso de zao mihitra amina resaka fifidianana sy ohatran'izany dia miakatra indray ny Artsilava Rakotosaonina manana eritreritra hovidiana ve sa ahoana fieritreritrinao ny tenanao raha ny tena marina zany ny fomba fijery hatramin'izay de hoe raha misy safidy tsy maintsy ataon'ny firenena de tsy maintsy mijoro zay zany zay aloha zany le fomba fijeriko de tamin'ny référendum zany zavatra nysoa de zao le lalàna fantatra fa hiatra amin'ny firenena malagasy de noho ny antony politika sy ny fomba fijery de tsisy nampanao ny tsi raha sy taty atombotra be taty zany vao hita hoe misy boycott zany raha fomba fitenina tam'le fifidianana de noho zany zany tsy nanaiky de hoe io lalàna io hiatra amin'ny malagasy ka noho zany zay tompona ndraiky na matsiary tompona ndraiky zany tsy maintsy mijoro amin'ity ndray zany zao mazava ho azy fa raha ny fanapahan-kevitra ny senita ny fianakaviana raisam-pirenena ary reo koa reo mpanao politika zany de isy ny fifidianana filoham-pirenena am'izao tsika miteny zao mbola tsy fantatra hoe iza ny candidat avy aty amin'ny opposition zay zany mahatonga anay nijoro nga tsy efa misy reo efatra amin'ny telopolo roapolo mahery manohatra ohatrany hoe manohatra amin'ny fitondrana am'izao fotoana nga reo tsy opposition fijerinao andreo ny atao hoe opposition de olona nanohana tsy manaiky le zavatra niseho tamin'ny sivy sy roa arivo zany hoe ny coup d'état zay zany natao hoe opposition ka zay olona nanaiky an'izy io nanao zay nampisy an'io coup d'état io zany de aminay tsy mpanohatra faharoa an'izany zay ny voalohany faharoa an'izany raha ohatra ka niditra tamin'io fanjakana io taloha amin'ny feuille de route de aminay zany tsy mpanohatra zany hoe taorina talohan'ny fifanekeny fiarahamonina politika teto Madagasikara de niditra CST na CT na gouvernement de mazava azy fa tsy mpanohatra satria nanamafy an'io fitondrana io ka aminay zany ny atoko navondron'olona niditra tamin'ny fanjakana taorina ny fanasoniavana feuille de route consensuel zay ihany no ekenay hoe azo atao hoe mpanohatra nefa zany nanohatra ny zavatra niseho tamin'ny 2000 mbola amin'ny eritreritra eo zany mbola tsy de tena mbola misy misongadiny zay zavatra zay raha ny tena marina nge zany zao satria raha jerentsika tsy hoe miditra lala fa raha jerentsika ny cas-ny président Albert Zafy mouvance Didier Ratsiraka moa zany raha azoko tsara tsy niditra tamin'le feuille de route ny mouvance Albert Zafy zany zao sy ny mouvance président Ravalomanana io ihany no hitako hoe mouvance mpanohatra ny mouvance amin'ny président Albert Zafy zany mbola tsy fantatra inona ny positionnement-ndrareo fa raha heniko tsara ny tenenin'ny olona ray tao aminy de mety hoe ny référendum constitutionnel ny azy ka de ny anay zany ary za raha teo koa moa noho ny fiainako teo amin'ny fanjakana akaiky koa mouvance ny Filoha Ravalomanana ka any zany ny tena resaka tsy akaiky zay ao anatin'le mouvance ave anao sa hoe manohana ny hevitry monsieur Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao zay zany niary niasa tamina secrétaire général ministère fitsarana zay aloha zany ny voalohany faharoa manarakaraka an'izany ny tena efi-bavety zany de fijeriko any hoe zavatra nataonay tao anatin'ny zany fanjakana zany hoe tsy ratsy zay zany ny faharoa ny fahatelony hoe manohana ny heviny zany zako manokana aloha indépendant raha ohatra ka misy hevitra everiko fa tokony resahana amina tokony resahana am'ireo lehibe amin'ny mouvance hoe tsy mety hitantanana ny tolona de mijoro zany am'izay fa ny hoe tena mahatonga anakaiky andrareo niara-niasa tamin'ndrareo tamin'ny fotoanandrony de rehefa aveo koa zany jerajerena zavatra napetraka ao amin'ny Madagasikara ny firenena everiko fa tsara zay zany zany raha izay fijerany monsieur Artsilava Rakotosaonina zay zany le fitondrana am'izao fotoana zao fitondrana teteza vita am'izao fotoana zao tsy mety aminao tsy mety zao manko ny antony
raha ohatra azoko azavaina kely azavaoko zay antony mahatonga atsika hita ino moa zany nitrangy tamin'le hoe teto Madagasikara zany ataontsika nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'izao zay zany mahatonga atsika mijoro ny rehefa jereny fotony zany le safity de raha jerentsika zany nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 ny fahantrana teto Madagasikara zany teo amin'ny 800 eo zay zany le izy de rehefa niraisin'ny fitondrana zay niasako zany le fanarenana de nidina kely amin'ny telo isanjato zany 500 isanjato zany le taham-pahantrana zany teo amin'ny telo isanjato teo zany rehefa jerena nefa ny ambandain'le firenena zany ny olona very asa tsy de niova firy eo amin'ny roa pahatelon'ny malagasy zany rehefa eto Antananarivo de nilaza hoe mbola tsy manana asa ihany zay zany hoe nisy le fivoarana fa elaela de zay no natonga nireny le vahoaka nanomboka sorena ary tesitra taminay hoe ela be izy zany de zay no natonga le fitsoroa arivo hoe resy zay teto Antananarivo tamin'ny mairie zay zany zavatra anseho fa zao ny zavatra tsy ekena raha dinihana nanomboka tamin'ny taona 700 zany teto Madagasikara de tsy niesika mihitsy le taham-pahantrana de rehefa nanomboka nidina kely zany le izy de nitomony zareo fanonganam-panjakana zany hoe marina fa narefurefo fiefa nanomboka nidina de zay zany nitomony zareo tamin'ny fanonganam-panjakana de inona nivokany amin'izao fotoana zao nitombo 10 isanjato ny fahantrana zany hoe efa mahenika ny 10 na 20 isanjato zao malagasy manitra zay zany ny setrin'le fanapahan-kevitra niraisin'ny zareo tamin'le fanonganam-panjakana ary zay mahatonga any manohatra hoe tao anatiny io fitondram-panjakana io nisy olona efa nitondry ary ny sasany tena faratapo mihitsy tamin'ny voninahitra sy ny andraikitra teto amin'ny firenena de maninona naka amin'ireny fanapahan-kevitra reny zay zao ny setriny zany hoe 20 isanjato teto zany 20 isanjato malagasy zany ina dika le manitra manitra zany somary ina hoe manitra zany somary lafiny teknika izy ohatra hoe latsaky ny eo amin'ny izy moa zany amin'ny teny volavola amerikana eo amin'ny $100 eo zany ny isa-taona ohatrohatrizay zany ny vola miditra amin'le olona fianakaviana zany olona tsirairay avy zany hoe raha ataontsika amin'ny vola amin'izao fotoana zao zany eo amin'ny firma zao $100 eo amin'ny 2 eo 2 eo amin'ny roety eo zany isa-taona ohatrohatrizay zany ny vola zany hoe roety isa-taona zany ny vola tokony miditra amin'ny fianakaviana ray raha tahinam-bary izy akany amin'ny hôpitaly izy akany amin'ny ampianatra ny zanany izy sy ny sisa 20 isanjato malagasy amin'izao fotoana tsy mahatratra an'izay zay zany le izy zany hoe Madagasikara zany anisan'ny firenena mahantra ndreto ambony tany amin'izao fotoana zao dikan'izany zany tsy afaka makany amin'ny hôpitaly satria zany le vola miditra aminao tsy ahafahanao mifidy fanafody tsy ahafahanao mandoha vola amin'ny dokotera tsy ahafahanao mampianatra amin'ny zavatra natondra reto zany zao ny bilan ndrareo zany eo amin'ny 10 hety eo ny ankizy tsy mianatra ndre zay efa taona zay 500 000 zany atsasaky ny ray tapitrisa zay zany ny ankizy tsy mianatra satria raha ny tena manina rava koa le programme momba ny fampianarana zay mahatonga anay mijoro tsy mety zany le fanjakana io ary zay mahatonga anay manohatra ka izy nge fanjakana teteza mita kosa fa tsy hoe fanakana tena izy raha ny tena marina nisy anankiroa zany ny varavarana afaka ny voahandrareo tamin'io alavan'ny teteza mity io lisy teteza mity ny ray fa izy lava be efa manda anankirengy zany zao raha teniny ny voalohany za zany tsy miresaka amin'le hoe fanonganam-panjakana iny fotsiny satria zany raha ny tena marina atao reny fanonganam-panjakana iny sady edinao nisy enim-bolana meny ny vonina européanina an'io fanjakana io tanatin'le dialogue politique hoe ataovy le fifidianana de verenana le asa de iny zany tsy niraisiny zareo satria hoe tsy vita ny karapanondro hoe zao de taorinan'iny zany de mikatso tanteraka le reconnaissance de gouvernement de rehefa avy eo renyle fionana anankitelo reny anankiroa zay ny soniavina rehefa ny lavina reny koa zany vao mainka nahelany le teteza mita fa manapaka ny teny monsieur Artsavakotsanainy fa naninona raha tamin'ny 2009 de va nitsangana manatsara vahoaka tonga de va manteny tamin'izany fa tsy zao anao vo iteny zany le izy
le izy zany misy procédure ny reconnaissance any zany izy tsy maintsy miditry fotony fontsika rehefa manonga-panjakana zany ianao a de misy a tsy hoe reconnaissance internationale fa reconnaissance de gouvernement zany hoe ekenana tsy ekenany gouvernement ka am'ireo reconnaissance de gouvernement zany a eratagna fa tsy aty Madagasikara ihany a de mazava ho azy fa ny voongana sy ny nanongana no mijoro zany hoe ry zareo tena tao anatiny no manodidina flora valimanana sy zareo manodidina amin'ny lehibe ankehitriny zany hoe ingarajoelona ka ina moa no antotoko rano am'izany reo zany ny tokony ny ona ary zay tsy napety an'le hoe a nampidirina ny mouvance hafa fa ny procédure misy eto amboniny tany a de reo anankiroa reo zay natonga natsiniditra tamin'izy satria efa misy a procédure efa misy olona tokony iona de tokony ajanona am'ireo reo zany a le fionana fa lava loatra kely izy de tokony efa ohatra hoe tamin'ny 2010 na io na 11 de mitsangana am'izay hoe lava loatra zany tamin'ny 2010 nijory tam'le hoe nakafanapa-kevitra zay mivoaka amin'ny transition ny fahefahezao zany hoe lalam-panorenana taolina 2010 nisy le feu de route zany hoe nisy zany a niditra tamin'ny fanjakana mouvance ravalimanana ka ina moa nidirako am'le resaka tsy alovy ataondrareo zany le zavatra am'seo mahatonga na mijoro am'izao fotoan'izao satria misy ny amenany hoe a iza ny candidat avy aty amintsika ifanatrina am'ireo olo reo zay zany mahatonga na mijoro zay ny teneniko tary amin'ny namanareo mety misy ve zany mety misy ve zany tsy maintsy misy zao manko le izy ny rehefa eny ka de zay mipotra rehetra tsy manapaka ny tenao fa zay mipotra rehetrarehetra ohatra ny izy ny olona sy efa eo ihany eo ka reo ihany eo raha mijery an'ireo candidat rehetrarehetra eo de izy ny olona fa fantatra daholo ny tantaran'ireo de ahoana ianao am'izay le izy loha zany zao hoe aleoloha manondro a ny mouvance ravalimanana raha ny tena marina satria inge na ina na inona fitopolo isanjaton'ny raha jareko am'le midi capsule nareo reny fitopolo isanjaton'ny olona zany a manohatra n'io fahefany io zany hoe tsy tianay io a tsy mety ny nataony a sy ny sisa sy ny sisa tsy midiky zany fa hoe miantso monsieur ravalimanana diky zany hoe ao anatin'ny fiarahamoniny vahoaka zany a misy réserve de voix ahafahantsika maka n'le fiadidinan'ny république ka raha teny voalohany ao de fa resy inona ary no atao mbola tsy manomboka akory le tolona de zay tsy tiany vahoaka zay zao ny olana manko zao raha tsy mipotra ianao na olona telo ary mifidy eo lany lasandrareo fiadidinan'ny république nefa ny fiadidinan'ny république zany ke zavatra saripady any zany le izy ary any mahatonga manajary vahoaka sy miara mitolona hoe a mijoro mandatsaha fa raha tsy mijoro de miteny hoe zay zany tsy emotra am'le politique du vide zay tsy mety aminareo mihitsy le zay zao zany le misy hevitra anankiroa zany zay tsy akena voalohany de ny hoe a alefaso a le fifidianana filoham-pirenena fa zay a députation zay zany misy hevitra zay zany anatin'le izy zay hevitra tsisy fototra ary tsy mety ny antony de zao ny filohan'ny république na am'ty lalam-panorenana ny laviny na lalam-panorenana teo aloha afaka mandrava ny député droit de dissolution ka mazava ho azy fa raha ohatra ka tsy mifandraiky aminy zany a afaka heritaona zany a tsisy an'izany député mpanohitra zany ntsony io zay ny voalohany faharoa ary ohatrany hoe vo maika tsy ekena de misy hevitra zany am'izao fotoan'izao hoe a raha ohatra ka jerena zany le vahoaka de efa tsy tian'le fanjakana ka aloha tsy milatsaka de aloha le vahoaka tofoka de aloha izy a idona amin'ny fanjakana zay koa zany le hevitra anankiray am'le hoe a araka lazaina atao hoe politique de la chaise vide asiana midona amin'ny fanjakana rey zany vahoaka nefa zay indrindra ny toernet amin'ny fotoanandro hoe le fanjakana mandona vahoaka angeka mampiditra azy anaty faoriny valopolo isanjato zany zao manitra ka tsy mety aminay zany na le hoe calcul tsy mitombona hoe députation ihany na le calcul tsy mitombona hoe calcul mamon'olona hoe ny vahoaka ndray zany nadona amin'ny fanjakana fa de mandray andraikitra zany zay zany le avaty aminay zany hoe raha fezika zany ianareo zany alao mihitsy aloha andeha fifidianana filoham-pirenena zay vao mandeha ny fifidianana sy olombavim-bahoaka tsy maintsy zaika satria ny lalam-panorenana miteny hoe afaka ravany ny assemblée nationale kinona moa ny idirana fahefanoravana rapitsa fa tonga de le fotoatikevitra ny raisina ny zavatra mahalehibe koa manko ny fiadidinan'ny république de zao asahitanao le fahefan'ny filoham-pirenena zany ary tsy tamin'ny andro am'izao fotoan'izao any fa tamin'ny andro rehetra ohatra am'izao fotoan'izao zany a olo tokana anankiray no miteny hoe a zao ny fotodrafitrasa ho atao de manaraka daholo le fanjakana aiza ny contrôle financier aiza ny inspection d'état aiza ny resaka projet présidentiel hoe zany sanao zany le hoe maranam-pendritra sy ohatra zany iny eo fa mba tsy hidirana am'le hoe a mitsikera be fahataniny sasany
na izy zany izy filoam-pirenena raha mbola ifanjakana malagasy io zany ola tsy voavozy tsy navozytsika io a de mazava ho azy fa manaraka foana fanjakana zany a rehefa mifilo no miteny na ny députation zany a na ny somara miteny baikle izy a ny instrument de contrôle ao anatin'ny fanjakana zany a na ny corps d'inspection a manaraka daholo ary tamin'ny filo rehetra ka tsy fandraisana an'io zany a raha ohatra ka le fanavozana Madagasikara natao na koa le fiarovana ampitolona de tsy mety zay zany mahatonga anay hoe tsy maintsy mifantoka amin'io fiadidinan'ny république io ianareo zany raha mijeriko anao zany tanora ianao ve ao anatin'izay ve ianao am'izao fotoana raha ohatra tsisy mijoro de mijoro zay ka raha tsisy mijoro kosa mijoro zay satria za ve miteny eto hoe tsy maintsy jerena izy de za iemotra fa de mangataka zao manko ny antony eo ihany le hoe a fitiavako fahefana sy ny fitiavana fahefana sy nama fa eo koa le efficacité politique am'izao fotoana zao a ny mouvance ny Flora Valomanana ny manana hery politika indrindra ahafahana mandresy zay zany no ny zavatra voalohany sy ny tanjona zany de hoe ahoana ny andresena amin'io fifidianana io zay aloha ny voalohany rehefa aveo hita eo iza no iza ka amiko zany rehefa jerena amin'ny resaka parti politique resaka mienika ny faritra rehetra resaka na inona ny tenintsika hoe fitiavan'ny vahoaka de nyreo mouvance reo zany a no hoe azotsika tokoa tonga de mandresy zay mahatonga anay miteny alefaso fa raha ohatra hoe tsisy mijoro de efa mivory moa zany zay tao amin'ny manajary vahoaka efa lazanao fa tamin'ny volana décembre de tsika tsy emotra zany zay zany fandehany fa no ny efficacité politique sy ny fitiavan'ny vahoaka manokana ny Flora Valomanana zany rehefa dinihana nefa izy tsy latsaka izy tsy latsaka fa no fitiavan'ny olona azy zany rehefa dinihana rehefa miresaka amin'ny olona anaty bus eny atsena any am'toram-piasana de aleo zany a mijoro le mouvance io zay zany le hevitra zay zany le hevitra tiana am'izao aloha zay aloha zay zavatra izy satria mouvance Ravalomana hitantsika am'izao fotoana zao mbola sahirantsainaka na ny le resaka hoe fodiny vetivety any madame Lalo Ravalomana hitsidika ny reny zay makaraka resa be mihitsy le izy araka ty fandarany ty ahoana mba hevitra mikasika an'le zay zany faly satria faly sady sahirana satria ny atongavany aty moa zany hoe nyreniny marary ka ohatrany hoe mampalahelo ihany hoe zay zany le ionana ty Madagasikara mahafaly anay zany a de velombolo ny mpitolona hitanao mihitsy zany rehefa miresaka amin'zareo fa miakatra anay le angam-panahy ka zava-dehibe satria zany reo olona reo tsy maintsy misedra ro volona telo volona efabolana ka zay mahafaly anay hoe mampisy ainga avao zany le fadogavany madama aty Madagasikara de faly zany zay hoe misy an'izay vaovao zay ary rehefa miresaka amin'ny olona indrindra fa fianakaviako nge betsaka ao amin'ny Magro de ny sasany efa tamin'ireny le hoe tsy nilatsaky reny Flora Valomanana hitako mihitsy ngidina mihitsy le moral fa amin'ity zany hitako hoe miakatra kely ndray zany le izy a ilainy zay angam-panahy zay na hisedrany le tolona tsy maintsy faranana zay zany mahafaly anay amin'le izy ka tsy matahotra ve ianao amina hoe nanorana ny antoko manatsara vahoaka hoe sao de ately ny mouvance Ravalomana zany hevitra rehetrarehetra voakanao zany ny tanjonay de ny hoe faranana ny fanjakany ny mitondra ankehitriny araka lazakanao tao no le toe-panahy tonga andrarony le raharaha le fanomanam-panjakana zay ny tanjo mananjary vahoaka ka raha ohatra ka hoe mampety ny fialan-draroa amin'ny resaka fifidianana fa tsy resaka fanomanam-panjakana zavatra ohatrany satria mitovy amin'ny vahoaka atona amin'ny fanjakana eny de tsy manino ina moa problème any am'zay zay ny tanjona de ny hoe faranana zany le fitantanan'zareo misy olona tsara fa faranana fitantanan'zareo de raha ohatra ka raisiny alainy noty zao ny hevitra tsy manino fa aloha zany miaraka amin'ny tolona de faranana le fitolan'zareo resaka efa eo am'izay fatongavany vadiny filoha teo aloha resaka mouvance isan-karazany zany tsika de ty resaka anakay ty zany de resaka hoe fampihavana ianao tao ministère en justice amnistie ahoana fijerinao an'io resaka FFM ahoana fijerinao satria lasa resaka ny Union Européenne zao milaza hoe zay tsy anome vola raha tsy misy ny amnistie de tsy anome vola amin'ny fifidianana ary de ohatrany hoe am'izao tsika miresaka zao mbola samy azo eo ihany na de ny décret miantso ny fidy sy ny calendrier électoral navoaka ny senita le vaovao ho validen'ny fiadidinan'ny république mbola tsy vita hatramin'izao ahoana ny hetrao mikasika an'izay rehetrarehetra zay ny raha fijery koa zany le FFM tsy de hoe ilaina
satria zany ny tena zava-dehibe dia le critère inona zany ny critère zahoan'ny olona ray amnistie na tsy amnistie ny ao ambadika io amnistie io dia araka lazainy ingatsilavina rahalindimby an'le hoe alternance manivelle zany hoe rehefa miova zany ny fanjakana na fanjakana voaongana zany na fanjakana hoe amin'ny resaka fifidianana dia matetika zany atao zay voan'ny anjonjay zany le mpitondra teo aloha ka izy am'izay voan'ny anjonjay zay zany ny tena voan'ny anjonjay ara-politika izy kosa manana dossier zay zany tokony jerena anatin'le loi d'amnistie kefa misy fanjakana raha mitatana zany io dia affichena le critère dia jerena dia avoakany CST sy ny tsy haiko intsony zany ny loi d'amnistie zay zany no aingana indrindra fa le FFM zany manao recommandation manao étude tsy fantatra zay étude ivoako nefa le zavatra ela be ka raha tena marina loi d'amnistie ohatran'ny loi d'amnistie rehetra alefa ny critère jerena zay olona ao anatiny ao dia avoaka le izy ohatra moramora be ninao zany hoe raha fijeriko an'izany aminao zany tsy de mila ampihavanana loatra aloha malagasy zany tsy de tena ilaina loatra le fampihavana pirenena le fampihavana pirenena ny tena mananana le izy raha ny tena marina zany ny ataontsika hoe elita mifandony fa ny vahoaka nge tsy de misy hoe mifandona fa noho le fomba fitantanana politika ty amintsika zany zay miona jereo nge filoam-pirenena ty amintsika tsisy navita mandat ny akabeazana zany ny anankiroa amin'izy ireo zany zao any ivelany no mipetraka ny anankiray zany filozafy any zany no aty amintsika ka le fampihavanana au niveau ny elita zany no misy problème ka io tokony regleliny samy vatona sonotro ny tany zany fa toetrany any Afrique du Sud avany mako hevitra io le fampihavana pirenena zany vahoaka mihitsy mifandona vahoaka fotsy ny ady amin'ny vahoaka mainty hoditra ny aty amintsika ny vatona sonotro ny tany zany miady no ny antony aretina misy am'le fanjakana sy ny fomba fitondrana fanjakana ka any mahatonga na somary tsy de azoko loatra zany hoe inona le FFM ave ampivondrona ny mpitondra eritrereto ngena raha ohatra ka hoe tsy milatsaka zany ny mpanohatra de miandry zany ny mpanohatra de afaka roa taona telo taona midona fanjakana ny vahoaka de mihevitra ve anao fa tsy verina indray ny anjonjay reny na ho an'ny andanina na ho an'ny akilany any zany mahatonga na sadasada ny hevitra am'le FFM fijerinao hiverina amin'ny fifidianana tsika fijeriny Artsilavy Rakotosaonina azy ve zany zay candidat mety hoe atolotra mipoitra avy amin'ny mouvance Rajoelina sy avy aty amin'ny mouvance Ravalomanana nareo ihany mety ho tonga amin'ny fidinana faharoa le fifidianantsika nge fifidianana avy amin'ny lalàna frantsay le lampanorenana malagasy zany mitovitovy ihany nanomboka tamin'ny fahaleovatena zany hoe ino zany le lalam-panorenana frantsay tam'izay tamin'ny androny de Gaulle io nisy teny de Gaulle moa taty amintsika zay zany le izy ka rehefa jereny io lalam-panorenana io sy ny fomba fidy dia scrutin majoritaire deux tours amin'ny voalohany zany élimination dia amin'ny faharoa safidy zay zany le izy ka mazava ho azy fa mpanohatra sy ny fanjakana foana zany no mipasse deuxième tour satria misy olona zany rehefa tena tonga ny safidy dia ny fony aty amin'ny mpanohatra misy olona manohana ny zavatra natao nanoka tamin'ny sivy sy roa arivo zay zany le mahatonga amizy miteny hoe tsy maintsy opposant sy régime foana mifampitana raha ohatra ka mbola io lalam-panorenana sy fomba fifidianana frantsay io zany tazonina aty amintsika raha zao hoe fomba teknika misy senita ao sy ny zava-misy am'izao fotoana zao fijerina ho azy mety ny mpanohatra ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe fitondrana Andriamatoa Rajoelina ve mety ho lasa eo sa ny fitondrana avy aty monsieur Rajoelina ihany mety ho lasa eo de zay fotoana fijerina ho azy raha am'izao fotoana zao raha ny atezeran'ny olona tsy maintsy avy aty amin'ny mpanohatra valopolo isan-jato mivoaka manitra jereo reny le mety capsule reny le amedy Madagasikara enimpolo isan-jato raha ohatra ataontsika ary zany hoe misy problème zany le sondage hoe misy écart type teknika kely de eo amin'ny fitopolo isan-jato na enimpolo na valopolo isan-jato ny olona tsy manaiky an'ity fomba fitantanana am'izao fotoana zao ty ka ahoana moa no maharesy ny mpanohatra ka raha ohatra hoe le tezitra tsy mandeha mifidy zay raha nga tsy mandray anjara amin'io zay le mahatonga anay mijoro ary zay mahatonga anay faly hoe miverino ny madame Ravalomanana satria zany mety misy aingy am'izay ny olona ifidy de amarana nytolona avy aty aminay moa zany no resahaka eto de manarana nytolona de zay alao fitaina nytolona azatokisana zany ataon'ny senita na teknika
na tokizana izy na tokizana efa miteny ny fony vahoaka efa miteny ny fony vahoaka tsy mety aminay zany le fitondrana am'izao fotoana zao fa mino zay fa ny senita angamba professionnel ary fatany tsara ny zavatra iseo raha ohatra ka misy problème io fifidianana io ka tokony mandraina andraikiny zany izy mba tsisy alabato azy moa zay manko no ambadiky ny fanontaniana tsisy alabato na zavatra tsy manjary satria zany malagasy koa ny ao matoky zay zany am'le fandraisan'jareo andraikitra ahoana fijerinao azy mahalehibe natokanao ary ataontsika hoe ao amin'ny détat zany ianao am'izao fotoana zao fiaraha miasa amin'ny vondrony raisam-pirenena misy milaza hoe de tena zalareo de tena izy ny tena mibaiko atsika am'izao fotoana zao fa ahoana fijerinao azy ka le izy anie le vola ahafahantsika manao fifidianana ny tsisy inona ny antony le vola azotsika nanaovantsika zavatra hafa fa raha tsika anie no hoe le vola azo tamin'ny misy kora sy diso ako reny nanaovana fifidianana ino moa ny kinantsika am'zareo miteny fotsiny tsika zao ny daty fifidianana de miteny fotsiny tsika hoe tokony maripototra tsara le fifidianana zany mpanoatra sy ny tompony eo amin'ny fahefana zany tokony afaka mifidy malalaka ny vahoaka tikolo zany de ina moa ny akinana am'zareo voalohantsika tsy manam-bola satria ny vola tsika nampiasaina am' zavatra hafa de izy miantoka an'le vola de zay tiana atao natao zay nge le olany faharoa tsika zany tsy mifampatoky hoe izy fifidianana malalaka marina hoe tsika samy malagasy ny tiako lazaina de idiran'ny olona ny raha-mpianakaviana zay mahatonga tsika no ny fahalementsika mahatonga raha roa miditra amin'ny raharahantsika fa raha ohatra tsika zany matotra de tsisy an'io fidirana lalina amin'ny etretinao am'zany hoe hatramin'ny fifidianana filoam-pirenena malagasy vahiny ny antoko anazy zany ve de zany ane le izy tsika ihany tsy manaja ny sainam-pirenena de zao ny efarana zay zany le tsy mety tamin'ireny le hoe financement na stade sy ny namany reny tokony ampiasaina tamin'ny fifidianana efa miresaka an'izay any ianao ahoana ny fijerinao le fifandraisa satria de avy ny fitondrana kitiena ny fifandraisana amin'ny reny grand projet minier reny ahoana fijeriny rakotosan azy le izy zany le tombotsoa Madagasikara foana nijereny ary ny tombotsoa Madagasikara zany rehefa vita ny crise inona ny zavatra iseo any zany le toe-panasy toe-tsaina tokony dorana anazy rehefa vita io crise io raha am'izao fantatrao ianao tompotra andraikitra amin'ny fanaovana gazety crise économique ny any velany ny amerikana ny frantsay ny européana japonais sy ny sisa zany hoe ny vola miditra tia Madagasikara zany amin'ny resaka fanampiana aide publique au développement kely zay zany zavatra iseo ka inona zany no amena voaka malagasy de ny investissement direct étranger zany hoe mpanambola vahiny zany mametraka vola tia Madagasikara na banque zany na ohatrohatry zany ka le famelezana ny dinataika apabe maso reny zany manimba zay vola ho avy zay nataontsika amin'ny teny frantsay ny attractivité ny firenena malagasy satria am'izao fotoana zao zany tsisy matoky tsony hoe afaka atao ve ny manao investissement tia Madagasikara satria apabe maso zany ny grands investissements no anaovantsika tondrombolitra sy tondro tanana hoe tsy mety io de tsy matoky zany ny banque dinatena ka banque ny ao ambadika izy io banque sy investisseur société de reny zany zao manao analyse hoe any Madagasikara ohatra ny hafafa be le fomba fiasany de miembotra reo nefa raha kilazaiko teo manomboka rehefa vita io fifidianana io ka hoe nety tsara le izy ka hoe manomboka mandroso ny firenena tsy izy vola be zany tonga eto satria mahanitra misy crise ny ivelany de ny mandritra ny 5 taona zany na 10 taona investissement direct étranger ny fitaovana nanana ny mpitondra manaraka eo ka noho zany aloha zany tsy hoe manambitamby fa aloha ajaina ny contrat soniavina na tsy nety ary ajaina ny contrat soniavina amin'ny manaraka manarana zay contrat manaraka eo zany no jerena zay mikasika an'iny miresaka tsika am'izay zavatra ihany resaka lafiny toe-karena satria le ohatra ny tsy voaresaka ihany toe-karena fijerenao inona ny tena lara-pahamehana aloha raha ohatra raha izytsika raha anatina teteza mita ohatran'izao de raha mijeriko hoe aorina ny teteza mita inona ny lara-pahamehana lara-pahamehana zany de tokony ajanona zany le fiakaran'ny fahantrana zay zany zavatra voalohany ka ny zavatra voalohany indrindra de ny agoa io zany eo amin'ny efatretsy eo tradition na efatralina zany ny vahoaka tena voasahany izy io raha miodina amin'ny fianakaviana zany mety miakatra ray hetsy na ohatrohatry zany zay zany le izy ny agoa zany ny priorité amena voalohany ny mpitondra manaraka io
satria io zany a no ahafahana manajanona le mamiasa angana diangana ny olana amin'io zany zao de tsy fantatra inona ny hevitry ny amerikana zay koa mba tonga anazy aloha tsy hopana ohatra nataony sasany reny satria hoe izy ve angataka hoe ataovy loha ny fepetra rehetra vao mame voly zay vao mame alalana amin'ny agoa zay zany hoe afaka heritaona na roa taona sa manaiky fa izy hoe rehefa mba vita le fividianana de mba tonga de alefanay zany afa malagasy miditra amin'ny agoa zay zany ny amena voalohany ny amena faharoa de ny fampianarana zany hoe ny fram zany am'izao fotoana zao a problema be satria raha ny tena marina zany mahatonga nio crise ny fram zany hoe fampianarana ny zaza malagasy araka lazantsika toa efa tsasaka tapitrisa zany zao tsy mianatra dia ny olana am'izy zao na financement an'izy io a tokony tanatina taux de croissance na 8% na ohatrohatr'izay ny am'izao fotoana zao moa fanjakana am'izao fotoana zao roa isanjato eo zany hoe 2% io zany no aingana indrindra ka io ve manaiky ve zany ny banque sy ireo mpamatsy vola hoe temporairement financena ny dépense de fonctionnement fram mba hiverenana am'le fampianarana ndraiky izy malagasy zay tsy mety anatin'ny fiaraha-miasa zany de ny farany zany any santé zany hoe ny asa zany a de ny éducation de ny santé zany zao efa nisy efitra tamin'ny fotoanandrony hoe asina taxe ny fanafoty timbre zany droit de timbre mba ahafahany mahantra zany miditra am'le hôpital sy mitsabo tena satria raha zay taona efa taony zay zany a raha ohatra ka mbola tsisy moa zany ny statistique fa raha jerena zany sady mahanitra izy ny tsy mananasy izy a ny toe-pahasalamany voaka malagasy zany zao mino fa iva de iva ka io zany toanana aingana diaingana anankitelo reo mety misy zahatra tinino ngamba satria za koe zahatra lehibe any le izy a le ainana isanandro sanandro nsika manokatra gazety anao na mijery ny gazety a de tsy maintsy mahita an'izay foana de ny insécurité le insécurité zany no rehefa niresaka nisy conférence nataoko tany amin'ny niaraka tamin'ny mpitsara sy ny zaro to amin'ny tafika de gendarmerie de nisy koa ny police ny problème an'izy io zany a indrindra fa le basy am'teny baiko moa izy hoe arme de guerre de première catégorie kalaknikov pa ohatran'ireny a avao amin'ny capitainerie d'armerie angamba nisy olana ohatrohatr'izay ka ny zavatra atao voalohany amin'io zany a de ny fanamafisana ny asan'ny chef district am'izao fotoana zao satria marefa matoa reny basy reny a misy eto Antananarivo na any ambanivohitra de ny district zany zao tsy mahavita ny andraiky zay nomeny lalàna anazy a zay mijery hoe izy am'le faritra io manana basy a manana bala sy ny sisa ny antony mako de zao tsy vita amin'ny police mihitsy na gendarmerie no mamafa nyo basy miparitaka io ny antony de zao rehefa mitifotra ihany mako le basy vao manao enquête ianao fa tsisy zany a ezaka ty aloha hijerena izy am manana basy satria enquête judiciaire ny idirany gendarmerie sy ny police mitifotra le olona de jerena zany le munition de arahana de manao enquête ela loatra fa aty amin'ny district ave no asina programme manokana hoe recouvre manao le suivi na bande armement mivoaka zany na basy mivoaka tamin'ny fotoanandrony hoe aiza ny traçabilité an'ireo mety hoe ministère ny intérieur raha za manokana zany no manana andraikitra ministère ny intérieur anteneniko hoe ataovy zany zay manamafisana chef district anarahana andreny basy miparitaka reny tiako lazana hoe eo anivo ny fiarahamonina manodidina le olona manana basy no etanina ahitana hoe ianina zany manana basy etsanany etsa na ianina manana basy etsanany etsa zay zany no fanafotony izy io fa raha tsisy an'izay io tsy voaro le vahoaka manajary vahoaka inona dika le manajary le manajary zany hitanao reny tanety reny de tanety zany rehefa tsisy mikarakara de reny le feny bozaka maina sy ny sisy reny ka le manajary zany a asorona zany reny bozaka maina reny de mba maintso zany ny fiainan'le olona za tsy mitena toko maintso fa maintso zany ny fiainan'le olona zay zany le izy zany hoe mikolokolo ny vahoaka zany a manampy vahoaka fa tsy manome vola azy fa mampianatra azy hoe zao zany a ny fomba fijery zao fomba fiady a mba ahafahany izy manokana zany miakatra am'le sehatra rira sehatra fanatotoloana manerana Madagasikara aminareo zany manajary vahoaka zany a nanomboka tamin'ny zaro tao amin'ny lalamby zany hoe ny tena voasahanay zany zao a de ataotsika hoe ny lalana makany Tomasiny iny de aty Atsirabe fa efa misy namana zany tonga vao Bongolava reo zany zao tena fototra araky lazaiko anao hoe zay zany a niditra aingana de aingana noho le amehana hoe mety ho avela ho an'ny
zareo am'izao fotoana zao ny fiadidinan'ny repoblika zay zany natonga ny anjoragna adangana fa raha tena mana sika naka fotoana zany zay ananganana na le toe-pana le toe-tsainan'le manajary vahoaka fa bon zay moa zany le zava-misy de tsy maintsy jerena misy vona mahazo ny any atsimo manajary vahoaka aveo mba nanao ezaka mikasika an'le voly zany zay mpianadasy mirahalaho anatin'le izy fa anao zavatra zany zay mba zaka satria malagasy moa zany ihany de ezaka zay na andefa olona any na zay olona fantatra any zany no antanina inona ny azonay atao avaty aminay zao hoan'ny vahoaka any eny ary efa mamaraparantsika Andriamatoa Artsilava Rakotoson raha ohatra hoe mijerina miverina kely anatin'ny tetezamita sy am'izao fotoana zao tsika amijerinao zay akapobeny ohatrany hoe misy miady an-trano tsy mitovy hevitra ny filohan'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny fiadidinan'ny repoblika zany ny tetezamita zany mety ary ndraindray izy tena tonga eo amin'ny tsenany serasera mihitsy ary izy fantatry ny olona rehetrarehetra ahoana fijerinao an'izay zay zany tsy mety amin'ny fitantanana raha-mpanjakana na ny andanina ny akilana zany raha fomba fijeriko azy moa nantaninao satria zany amin'ny fitantanana raha-mpanjakana misy le hoe obligation de réserve sy devoir de réserve zany hoe enao zany na inana tsy fanekenao anatin'ny androm-panjakana zany na ohatra tsika zay ohatra président république za premier ministre de manginitsika enapahabe maso inona ny antony mais marefo le faneken'ny vahoaka ny androm-panjakana ohatran'ireny satria jereny zany le olona de otra miady atsena sanatria sanatria de le olona zany tsy manana asa intsony le androm-panjakana tantaninao ka na inona zany tokony misy obligation de réserve zany ny rehetrarehetra ny avaty aminay ny avany am'zareo na reo olona neutre natrotr' zany tokony satria le vahoaka hoe mandinika kanefa raha ohatra ka veriasina le fanjakana hitanao tsara ny any atsimo veriasina fanjakana zany de voter basy no tazomana le fandriam-palema fa tsy hoe akory hoe eken'ny olona am'izao fotsiny le fanjakana misy ohatra anankiray zay zany tamin'ny tompoko la commande gendarmerie fa tena ambe folo izy iny Indiaramanarivo zay mirahalahy mianaka moa zany niarany asa de zao no teneny tamiko hoe tamin'ny andronay ozy izy Artsilavo reha ohatra misy gendarme anankiray mijoro 20 kilometra manodidina n'le faritra iny tonga de mangina am'izao fotoana zao zany basy nitazomana n'le faritra sasany satria le asan'le fanjakana sy le fanekena fanjakana zany lasa marefo ka zay tsy mampety an'le fa tokony misy azay obligation de réserve zay tandremana tsara zany ny tenitenenina rehefa eo am'le fidorana fanjakana satria le vahoaka zany tsy maintsy tazomina na inona ka raha tsy mahatokotsony izy sahirina zany tsika aty Madagasikara misy milaza manko hoe tokony isy tetezamita vaovao mihitsy de vaovao hafa mitondra tetezamita hafa ny premier ministre ahoana ny hetrao mikasika zay raha zay ny izy zany de tsy azotsika na connaissance de gouvernement ka tsy mety efa 20% mivoaka mahanitra oka zay zany io tetezamita io le reconnaissance de gouvernement ahafahantsika manana vola na niago ho fotsiny ary zay ilain'ny olona zany ka tsy mety zany hoe tetezamita vaovao na endrika ohatry vaovao ohatry zany zay zany no tsy ekena teny farany ary ato anatin'ny fandarana resabe anao miaraka amin'ny monsieur Artsilava Rakotoson tsika teo ary dia teny farany tonga zany ny fotoana hijoroan'ny mpanohitra tonga ny fotoana zany isika rehetra ao amin'ny fianakaviamen'ny mpanohitra zany manolotra olona satria zany fantatsika tsara fa fe-potoana nge 2 volana sisy ka de manaiga zany zay olona rehetra manohitra miaraka aminay andao zany tsika mianakavy anohatra candidat ny avaty aminay zany ny teny de ny hoe zay kosa tsy amboadity fa hijoro raha ohatra ka tonga ny fotoana fa am'izao fotoana zao zany 2 volana sisa satria raha tsisy hoe amin'ny 13 avril sisa ny fe-potoana amen'ny senita tonga zany ny fotoana andraisantsika rehetra ndraikitra anolorona candidat zany avaty amintsika zay nga manonteny farany Ngara Davidson eny ary misaotra anao zay Andriamatoa Rakotoson Artsilava ary dia ty moa zany hoe zay le fiteny malagasy dia volako lava zany hoe mbola hitatsika eto moa zany fa mino zay fa tsy voandroany any ianao ny vahiny eto fa mbola ho avy ety any manaraka koa nazava hevitra sika zay miantsona taony zany mikasiky hoan'ny mouvance mpanohatra na ao anatin'izany mouvance Valmanina raha zavatra nresahany teo hatramin'izay za kosa dia mametraka ny veloma finaritra ho atsika isatokantrano anatin'ny mpanaraka ny fantarana resavea mandrapiresaka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy